isika ka rehefa nisafidiny fony dia manarano fitepiny ary rehefa manaraka amin'ny fitepiny dia aoka tsy androso mihemitra ohatran'ny kanosy. Ry namana mpiara-mitatana, misy olana tsy maintsy atrehana ary tsy maintsy vahana eto amin'ny firenena. Nisy tokoa ny olana nitranga tany Tulia kasika ny olana nisy teo amin'ny fampatesana namozana aina ny magistrat tany atoerana. Tiako ny mampatsiahy antsika rehetra fa tany tandalany Madagasikara ary tsy ekena ny fitakiny amin'ny alalan'ny fampiasana hery ary mitarika fahafatesana. Niona tamin'ireo fianakaviana namanjo ny tenako ary dia niteny tamin'izy ireo hoe tsy maintsy nampanantena ihany koa hoe tsy maintsy asiana ny fahazavana ary tsy maintsy manefa ny sazy ireo rehetra izay meloka navandoza tamin'iny raharaha iny. Ny fitakiana manotohana ny filaminana sy ny fiainan'ny mponina ihany koa dia tsy mety. Efa hita taratra ny fandrosoana ny famotorana ankehitriny. Ataoko fa efa misy ny fandraisana andraikitra. Koa tokony andray ny tandrify azy ny rehetra mba hitsijalian'ny vahoaka malagasy ary mba hisiny ny mpandriampahalemana eto amin'ny firenena. Ny fanomezan-tsiny sy ny faniliniana andraikitra dia tsy manampy antsika androso satria tanjona iray no kendreny ary adidy iraisana no atrehana. Koa manantena sy mahatoky anareo tompona andraikitra rehetra ao mba atsapatena sy andray ny tandrify anareo tsirairay avy ary mba ama an'iny olan'iny farak'izay aingana. Ry malagasy namana, misy ny fitenenana manao hoe ady isan'andro ny fiainana. Hiatrika olana isika ary tsy maintsy ho tafita. Maro ireo fanampy sy ady miandry antsika, ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny famoronana asa, ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fahafahany rehetra mitsapiteny, betsaka ny ady atrehantsika eto amin'ny firenena. Na dia eo aza izany rehetra izany dia mankahery anao ary vahoaka malagasy satria nandalo lalatsarotra isika androany. Eny, mety mbola isy sarotsarotra kokoa raha pitso, nefa vonona isika hiatrika ary hijoro ary hametraka fanamby miaraka ho an'ny Madagasikara. Maro ny mametraka fanontaniana ny hoe mbola mijoro ve ny filoha Andry Rajoelina? Mbola mijoro aho satria matoky manana anao. Na dia misy aza ny rivo mahery no volena matetika ny animba, ny andravo, ny androdana nandritra izay telo taona izay, dia tsy miambo ho may indrindra isika na ho matanjaka indrindra fa kosa fatatsika sy tsapatsika fa Andriamanitra no miaro atsika ary Andriamanitra no manazava ny lalantsika tompolazy tompivavy. Ry malagasy namana, misaotra anao manokana aho androany, misaotra anao noho ny faharetanao, misaotra anao
noho ny fanampianao ary matoky ny fanohananao rapitso. Ry malagasy namana, maherezy azakivy miraisa iny ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.